Fanisy mo androany lanonana izay mikarakarainy teo anivon'ny masivo amerikana ny andrasana ny valim-pifidianana ofisialy nivantana avy any États-Unis tetsy amin'ny foibe ara-kolontsaina amerikana tetsy Tanjombato no nanatanterahana ny hetsika ary nandritra izany nilazan'ny mpiandraikitra raha amerikana fa tsy ny vola ihany no ilaina raha nomana fifidianana ary taratry ny demokrasia izay iainan'ny amerikana isan'andro ny fifidianana omaly tany États-Unis. Vola ravoavy eo amin'ny sariny tsiry Rakotarson. Tavaverina hitondra indray any États-Unis ny demokrata Barack Obama. Mpifidy vaventy miisa 300 no nametraka indray ny fitokisana taminy raha toka vato 400 no azon'ny republikanina Mitt Romney izay mpifaninana taminy. Midika fandresen'ny demokrasia ny fifidianana filoham-pirenena izay notanterahana tany États-Unis omaly araka ny nambaran'Andriamatoa Brett Bruen, mpanolotsaina ratserasera eo anivo masivo amerikana eto amintsika ary tokony hisintona lesona amin'izany zava-mitranga tany États-Unis izany Madagasikara araka ny nambaran'ity diplomate ity. Vous avez vu un exemple de la démocratie en action. Et ce qui est important à retenir, c'est que la démocratie n'est pas une journée. Ce n'est pas commencé aujourd'hui, ce ne se termine pas demain. En fait, le travail de la démocratie, c'est un long chemin. Singa iray ihany ao anatin'ny demokrasia ny fifidianana araka ny nambaran'Andriamatoa Eric Kong, mpiandraikitra raha masivo amerikana tao anatin'ny kabary izay nataony androany teny amin'ny fitoerana ara-kolontsaina amerikana eny Tanjombato. Ny latsabaton'ny tranga omaly dia kisary maneho ny fomba miharihary ny demokrasia amerikana, saingy ampahany ihany ao anatin'ny kisary lehibe izany. Rahatseho mantsy ny fahavononana ihany demokrasia ao amin'ny fiainana andavanandro dia tsy hitondra fahombiazana mihitsy ny fifidianana. Tsy ampy ny fifidianana iantohana fa voaja tokoa ny hetaheta amin'ny vahoaka. Tsy maintsy omena lalàna koa ny olom-pirenena hitaky ny fanjakana sy mitondra andray ny andraikiny. Tokony ho afaka miteny sy mivory izy ireo ka tsy matahotra hiarany sazy. Izany ny tokony ho zava-misy meloa, mandritra ary ao aorian'ny fifidianana. Hoy hatrany Andriamatoa Eric Kong. Notsipian'ity mpiandraikitra raha ny États-Unis ity koa androany fa izay atoko resy tamin'ny fifidianana dia manohy hatramin'ny fandraisana anjara ao anatin'ny fitondrana. Mitana ny toeram-panohitra izy ka tsy mitsahatra maneho amin'ny kery sy fahavitrihana ny politika imatesany any amin'ny gazety, ampahibe maso ary eo anivon'ny anteny-mera. Any États-Unis ny filoana dia avy amin'ny atoko hafa aza dia tsy sakana mpanohitra tsy azo ivory akalamanjana, hitsikera azy, tsy ho toriana eny amin'ny fitsarana ny mpanohitra azy amin'izay voatapom-bava. Any États-Unis na mamavy toy inona aza ny adevitra dia tsy hisy ny atoko politika anao diabeaka any amin'ny trano fotsy ka hanery filoha Andon Brown hoy Andriamatoa Eric Kong. Rehefa misy ny tsy vidi-fikevitra momba ny lalàna iray manokana dia eny amin'ny fitsarana no andravonana izany ady izany fa tsy amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana. Tao anatin'ny kabariny ihany koa dia nanorotra ny mpiandraikitra ranomaso ivoany amerikana fa tsy mivola ihany no ilaina raha hanomana fifidianana. Tsy daty iray mantsy ny demokrasia. Na dia nahazoana tapitrisany dolara aza amin'ny fanomanana ara-teknika amin'ny fifidianana dia tsy hitondra voka-tsony latsabato raha toy ny vahoaka tsy afaka mandray anjara malalaka, meloa, mandritra ary ao aorian'ny andron'ny fifidianana. Maro ireo manontany raha hanohana ara-bola fifidianana eto Madagasikara États-Unis. Mialohan'ny hanapahany hevitra hanohana ara-bolan'ny fifidianana na tsy dia tianay ho hita aloha fa tena efa miverina eto amin'ny firenena tokoa ny demokrasia hoy ny mpiandraikitra raha amerikana.